androany kosa no natao veloma farany tetsy amin'ny tranomboky pirenena ny vatana mangatsiaka Andriamatoa Gisèle Rabesahala ary ny fitondrana tetezamita ny nanatotosana ny fanaovam-beloma farany azy tetsy amin'ny ministère ny kolotsaina sy ny vakoka Jean-Aimé Rambelson sy Faniry Andrenimenjanahary. Naharitra ady mpamataranandro raikatroka ny fanomezam-boninahitra farany an'ity Olomanga Pirenena ity. Ny santatra izany fanomezam-boninahitra farany izany ny avy amin'ny fifanampiana malagasy taizan-Andriamatoa Rabesahala Gisèle fahavelona. Ny fandimby noredoniny ny rafanevany sy ny any MDRM ny katrohany fony izy mbola 18 taona monja. Zay vao nirosy tamin'ny lahateny. Ny any fifanampiana malagasy aloha nampita ro hafatra ampolony maro avy amin'ny Secours Populaire Français, avy amin'ny antoko communiste réunionnais, avy amin'ny Confédération Générale des Travailleurs atsy la Réunion sy any Frantsa, avy amin'ny Silamo atsy la Réunion sy ny sisa. Fizan'izay ny avaka indrindra ny teniny avy amin'ny ray aman-dreny mijoro fikambanana farany ny katroha ny Ramatoa Rabesahala Gisèle isan'ny mpanorona izy fikarohana vahaolana amin'ny savorovoro tsy ahitam-bokatra resy lahatra tamin'izay izy. Ny solotena ny fianakaviana kosa sady consul ny Portugal eto amintsika Rabesahala dia nanasongadina ny amin'ny hoe ho voasokitra ao am-pony malagasy ny lova tsara na petrany. Fanjara ny ministra ny asina Andriamanjato avy eo ny vavaka araka ny fankatahan'ny fianakaviana ny alohavany tononkalo ny toky Andriamanjato zay any Frantsa voatsaha tetony hoe ho tonga neny fahafahana. Fa namoa foany lalana lava ny diavin-Andriamatoa Gisèle Rabesahala fahavelo ny ministry ny kolotsaina ankehitriny. Ramatoa Gisèle Rabesahala izay navita be tamin'ny andraikitra na teo amin'ny politika na teo amin'ny fiarahamonina ary teo amin'ny lafiny kolotsaina mbola vaovao ngon'ny Jean-Aimé Rambelson sy Faniry Andrenimenjanahary. Anjara Ramatoa ministry ny kolotsaina sy ny vakoka Dr Elizara Zafitombo Albena ny fampatsahivana ny zavabita sy ny lalana no diavy Ramatoa Rabesahala Gisèle hatrany Tunisie sy Mali ary tao amin'ny lycée Jean-Joseph Farabe Arvelo nandaniany ny fahazazany ny MDRM sy ny fifanampiana malagasy ary ny gazety Imongo vaovao ny UPM ny AKFM zay samy navoafidy azy ary ny fisema sy fisemare miampy ireo fikambanam-behivavy tsy adino ny nahampanoratra azy que vienne la liberté boky nivoaka tamin'ny taona 2004 efa député efa sénateur efa ministra Rabesahala Gisèle tamin'ny androny no nijoroany tranomboky pirenena taona 2025 ny Akrotanal tamin'ny faraparany taona 70 ny horonan-tsary mihetsika ilo tsy very manana ny Grand Croix de deuxième classe Rabesahala Gisèle. Vita ny fanomezam-boninahitra miaramila ny azo anavaradrano ny fianakaviana ho eny Ambohimangarova toerana nanafenana Rabesahala Gisèle zay nanokana ny firenena ray manontolo adiny ray be zao ho fanomezam-boninahitra farany azy teto Anosy.